Toy indray ny mety ho toetry ny andro any an-dranomasina na alatsinainy 3 janoary hatramin'ny talata 4 janoary amin'ny 9 maraina. Raha ny sary azo avy amin'ny zanabolana dia any amin'ny morontsiraka mifatry mielaka ihany no mitoetra ny sihivon'ilay sisan-drahona navelan'ny Senezo. Mbola hitondra rotsakorana betsaka amin'ny fatra maro izy ary misy mihitsy mifampitandremana any amin'izay mety ho fabetsahan'ny rotsakoran'izay any amin'ny morontsiraka mifatry Menabe, Melaky, Boeny, Sofia, torak'izay ihany koa morontsiraka mifatry Vatovavy, Fitofonany ary Atsimo-Atsinanana. Andrivotra ihany koa ny andro any an-dranomasina ka misy mifampitandremana ny amin'izay mafy ny rivotra izay satria mety arahana tafitro izany rehefa ao anaty oram-baratra manomboka eo Analalava hatrany Morondava, torak'izay ihany koa ny morontsiraka Atsinanana manomboka eo Manoro hatrany Vangaindrano dia tsy tokony handrika mihitsy aloha ny mpampiasa ny ranomasina amin'ireo toerana ireo satria ahery be ny ranomasina ary arao atsakany sadava foana ny toromarika eo mena manam-pahefana ny fotony fisorohana ny loza METEO. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana manomboka eo Kapodambra hatrany Kapesta, andrahoana vitsy ho avy avaratra andrefana ny rivotra ka ho 30 hatramin'ny 730 kilometatra isan'ora, hahatratra 570 kilometatra isan'ora indraindray anonja be ny ranomasina avy ny onja 1.3 hatramin'ny 2 metatra. Kapesta hatrany Manoro, anoram-baratra mety atevina indraindray ny atsimon'ny Sainte-Marie, ho avy avaratra ny rivotra ka ho 30 hatramin'ny 730 kilometatra isan'ora, mety arahana tafitra rehefa ao anaty oram-baratra. Adimy mpanonja ny ranomasina ny atsimon'ny Sainte-Marie, anodidina eo amin'ny 2 metatra, anonja be eo amin'ny 2 metatra any amin'ny faritra hafa. Manoro hatrany Taolanaro, anoram-baratra izay atevina indraindray, ho avy Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 570 kilometatra isan'ora. Izy tafiotra rehefa ao anaty oram-baratra, anonja be ny ranomasina avy ny onja 2 hatramin'ny 2 metatra sasany. Taolanaro hatrany Cap Sainte-Marie, andrahoana mitsitokotoko ho avy Atsinanana ny rivotra ka ho 730 hatramin'ny 570 kilometatra isan'ora, anonja be ny ranomasina avy ny onja manodidina ny 2 metatra. Morontsiraka andrefana Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent, andrahoana mitsitokotoko na ibalika amin'ny masoandro ho avy Atsimo-Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 730 kilometatra isan'ora, ananika 570 hatramin'ny 510 kilometatra isan'ora any atsimony Toliara, anonja be ny ranomasina avy ny onja 2 metatra sasany hatramin'ny 2 metatra sasany. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André, anoram-baratra ary ho betsaka kokoa indraindray, ho avy atsimo na Atsimo-Atsinanana ny rivotra ny atsimo Morondava ka ho 30 hatramin'ny 730 kilometatra isan'ora, ho avy andrefana kosa ny any akafa ka manodidina eo 20 hatramin'ny 570 kilometatra isan'ora, anonja be ny ranomasina ahery indraindray, avy ny onja 1.3 hatramin'ny 2 metatra, hahatratra hatramin'ny 2.9 metatra indraindray. Cap Saint-André hatrany Analalava, anoram-baratra mety atevina indraindray, ho avy avaratra andrefana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 450 kilometatra isan'ora, hahatratra 510 kilometatra isan'ora indraindray, anonja be na ahery ny ranomasina avy ny onja manodidina amin'ny 1.4 hatramin'ny 2.9 metatra. Analalava hatrany Kapodambra, anoram-baratra ho avy avaratra andrefana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 730 kilometatra isan'ora, anonja be ny ranomasina avy ny onja manodidina ny 2 metatra sasany, ahery hatrany izany rehefa ao anaty oram-baratra.